hiditra amin'ny vahaolana amin'izay aho. Ka ny anomboako azy dia ny fanaovana fisintana. Raha isinta ihany ny État malagasy. Tokony atao manara-penitra izany, fa tsy atao fahatany tahaka ny natao tamin'ny Repoblika faharoa, tamin'ny banky BNI, BTM, BFV, natao tamin'ny Solima, tamin'ny Asima, tamin'ny Telma, tamin'ny RNCFM, tamin'ny SIS, tamin'ny Coroa sy ny SIS. Maro ny fomba azo atao any amin'ireo firenendehibe mikasika izany fisintahana izany. Firenendehibe manana tsenam-bola tena tena ara-dalàna manara-penitra, izany hoe marché de capitaux. Koa satria tsy misy izany marché de capitaux zany eto Madagasikara, fanaovana fisintahana efatra ihany no azavaiko. Voalohany, New Private Investment in State-Owned Enterprise. Dikany, tsy omena orinasa vahiny ny JIRAMA, fa ovana SEM, Société d'économie mixte, izany hoe orinasa ara-toekarena iombonana. Ny SEM dia orinasa tsy hanononana anaran'olona, iombonana ny fanjakana na ny vondrom-bahoaka paritra miaraka amin'ny mpandraharatsy miankina. Ny fanjakana no tompon'ny petrabola be indrindra ao, ka ny lalàna no ametran'izany, ohatra 5,valopolo isan-jato. Ny tombony amin'ny SEM dia sady voatsimbina ny tombontson'ny vahoaka no mora ampiasaina ny orinasa, satria lalàn'ny orinasa tsy miankina no mifehy azy, fa tsy ny lalàna mifehy ny tsenam-panjakana na code des marchés publics. Sokafina amin'ny teratany malagasy maro ny petrabolan'ny fanjakana ao, na ampahany na manontolo. Malagasy maro hoy aho fa tsy miliardera tokana ihany. Faharoa, amin'izany fanaovana fisintahana manaram-penitra izany, reorganization into components parts. Dikany, vakina ny JIRAMA, na vakina roa, dia sarana ny jiro sy ny rano. Na vakina enina, JIRAMA Antsiranana, JIRAMA Antananarivo, Majanga, Toliara, Fianarantsoa, Toamasina. Fomba fanaovana fisintahana manaram-penitra fahatelo, management buyout. Dikany, amidy amin'ny piasany ny JIRAMA. Ny JIRAMA manontolo na ny sasany amin'ireo JIRAMA zanany voalazako teo. Ovana société anonyme, izany hoe orinasa tsy hanononan'olona anaran'olona ny JIRAMA dia amidy amin'ny piasany. Manangana tahirim-bola manokana ho an'ireo piasa ireo ny fanjakana. Ao amin'ny tahirim-bola io no mindram-bola ny piasan'ny JIRAMA vonona hividy ny petrabola dia mamerina tsy kelikely. Izany no antsoina hoe portage. Ifanarahana amin'izany famindrana ny JIRAMA amin'ny piasan'izany ny fandoavany ireto piasa ireto ny trosan'ny JIRAMA ankehitriny. Raha mbola misy petrabola tavela, amidy amin'ny mpanjifa malagasa liana anao izany fa tsy amin'ny miliardera tokana monja. Fomba faefatra fanaovana fisintahana manaram-penitra, contracting out, lease, management contract. Dikany, tsy amidy ny fanjakana ny JIRAMA, fa ny fitantanana azy no ahofa na anakaramana orinasa tsy miankina. Raha karama no raisin'ilay orinasa tsy miankina, izy no tale generaly mitantana ny orinasa sy ny piasa. Izany no antsoina amin'ny teny frantsay hoe affermage contrat de gestion. Tsy manamboatra ny simba izy ary tsy maka vola amin'ny mpanjifa. Izany ohatra ny nataon'ny Lameilleur sy Union Fenosa mitantana ny centrale ao Mandrousez. Raha mpanofa ilay orinasa tsy miankina, izy no tompona andraikitra manavao ny fitaovam-piasana, manamboatra ny simba rehetra. Izy no mametra ny vidin'ny jiro sy rano vokariny tsy mila miera amin'ny fanjakana. Raisiny ny vola avy amin'ny mpanjifa, dia ofany fotsiny no omeny ny fanjakana isan-taona. Izany no antsoina amin'ny teny frantsay hoe concession, location, gérance. Zavatra tsy maintsy ampidirina amin'ny vahaolana koa ny fahaiza mitantana, mba tsy hisy intsony ao amin'ny JIRAMA fangalarana tarby. Ny mpanjifa mampiditra jiro nefa tsy mihodina ny konterany, ny fandandaniam-paona, ny fanajana ny fitsipipifehezana ao amin'ny JIRAMA na disiplinina. Nisy izany disiplinina izany tao amin'ny JIRAMA.
raha vazaha allemand no mpitantana. Mampalahelo fa mila vazaha ny gasy hibaiko azy satria tsy mahay mifanaja. Ny lehibe de variana mangalatra ny fananany orinasa ary zatra manindry ny madinika. Ny madinika tsy manaja ny lehibe satria manao mpaminany tsy masina amin'ny taniny. Na inona lazaindreo lehibe eo amin'ny JIRAMA misy gaboraraka ny fitantanany. Ohatra, taorian'ireny jiolahy nangalatra ny volany JIRAMA ireny, nisy zandary roa napetraka niambina ny kesy. Taty aoriana tamin'ny andron'ny ministra Élisée Ratsiraka tsy nisy zandary intsony fa sécurité tsy miankina indray no nasaina niambina ny JIRAMA. Ohatrinona ny karaman'ireny sécurité ireny? Nisy kopaka nisasana ve tao? Soa ihany fa efa niverina indray ny zandary zao miandry ny JIRAMA. Nanao fanekena tamin'ny orinasa Agreco ny fitondrana tetezamita ka groupe 27 mégawatt mihitsy no nofaina tamin'ny Agreco. Vola be no navoaka tamin'izany ofan'ny groupe, sarany fametana azy, sarany fanalana azy. Trosa izany tompoko. Ohatrinona izany trosa izany? Ary sao dia mba izany no mahafahanty antoka an'ity JIRAMA ty. Mikasika ny orinasa Espagnol Union Fenosa mitantana ny centrale ao Mandrousez. Mpanofa ve izy ao sa karamena mitantana? Raha karama no mena ny Union Fenosa. Ohatrinona ny karamany? Aloha devise ve sa aloha vola gasy? Sao dia mba tokony avozana amin'izay izany zavatra izany sy ny sisa sy ny sisa. Tafiditra amin'ny fahaiza mitantana ny JIRAMA koa ny fanavozana ny politika dia politika vaovao no atao ka avahana tsara ny lafiny tsara amin'ny politika sy ny lafiny ratsy amin'ny politika. Ny lafiny ratsy dia sakanana ny mpanao politika tsy hiditra amin'ny fitantanana ny JIRAMA ka mpiasa mpanjakana ambony avy ao amin'ny trésor no tokony tendrena ao amin'ny filankevim-pitantanany JIRAMA fa tsy mpanao politika. Ary tokony faizina ny ministry ny angovo zadratsy mangarom-bilany ao amin'ny JIRAMA. Ny lafiny tsara amin'ny fanaovana politika dia mpanao politika sahy miatrika ny fianakaviam-be raisam-pirenena no tokony tendrena ministry ny angovo fa tsy teknisianina intsony. Toy ny hoe tsy tokony miaramila intsony no atao ministry ny fiarovana na dokotera no atao ministry ny fahasalamana. Sady tsy mahay no tsy afaka manao safidy politika ny teknisianina. Eo anatrehan'ny tsindry ataon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena, safidy politika no tokony atao tompoko fa tsy asa teknika. Fahadisoan-kevitra lehibe ny manendry teknisianina ho ministry ny angovo satria ny zavatra andrasana amin'ny ministry ny angovo dia tsy hanao rebobinage na anolo transfosimba fa ahita vahaolana politika izay sady ampidina ny vidin'ny jiro sy rano no anavotra ny JIRAMA. Tsy mahay manao izany ny teknisianina na tapo-pahaizana amin'ny génie électrique aza izy. Toy indray motora zafindreo rieka Nestor izay tale teknika tamin'ny famokarana herinaratra tao amin'ny JIRAMA satria mampiakatra ny vola miditra amin'ny JIRAMA dia ny vidin'ny jiro sy rano izany ihany no hain'ny teknisianina. Tsy izany anefa ny tompoko no tokony atao fa ny vola mivoaka amin'ny JIRAMA no tokony ampidinina. Lazaina koa fa tsy manome vola ny JIRAMA intsony ny banky ary tsy mamatsy solika azy intsony ny Shell. Dia hoy aho hoe ampiaro ny fanafarana solika amin'ny alalan'ny volamena fa misy volamena betsaka eto Madagasikara ary eto ny tokony hiditra an-tsehatra ny FFKM raha te-hanao asa fanavotana any Madagasikara tokoa izy efatra mirala filoam-piangonana. Lany andro miandry any Ambatobevoka hiteraka dia ny fampionana ny filoha efatra. Ireo sampany FFKM Eranosy, diocèse, synode amparin-tany sy ny sisa no tokony etseny FFKM satria bodoin'ireo matanjaka amin'ny fitondrana ny RNM sy ny TVM. Iantso ny mpanivana volamena sy ny collecteur rehetra ireo sampany FFKM ireo anatitra ny vokatra amin'ny FFKM.
dia ny FFKM no aniraka olona itokisany hivarotra anireo arenakibony tany ireo any ivelany. Maro ny tsenam-bolamena any ivelany, ao ny tsenam-bongadiny toy ny London Billion Market any Londres, ao ny tsena Comex, ao amin'ny Nimex, New York Mercantile Exchange. Misy koa tsena antsinjarany maro any Tokyo, Sydney, Hong Kong, Shanghai, Singapour, Zurich, Dubai sy ny sisa. Any Dubai ohatra, misy ny antsoina hoe Gold Souk, mpividy volamena toy ny pavillon eny Analakely. Rehefa lafo ny vokatra, omena ny karama tandrify azy, ny mpanivana sy ny collecteur. Fa ny ampahany devise be indrindra dia alefan'ilay iraka mivantana ao amin'ny kontom-bola ny JIRAMA fa tsy ampandalovana na any amin'ny trésor na any amin'ny banque Foibe sao misy manodinkodina. Mikasika ny volamena, omeko anao pieno ity mba anaovanao kajy. Ny vidiny 11 straw iray tamin'ny 6 Aogosta lasa teo dia 1310,9 $. Raha raiky amby telopolo grama eo ny lanjany ray once, ny vidiny volamena ray grama teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tamin'ny 6 Aogosta dia 42,15 $, na 84,293 ariary dia ataovany kajy. Izay mikasika ny JIRAMA. Fa mikasika ty angovo ty tsy maintsy resahana koa ny solika, satria tafiditra amin'ny politika ifehezana ny angovo ny solika, ka izao ny tanjony. Ajoro ny eta matanjaka, satria raha matanjaka ny eta malagasy tsy hisy intsony ireny raha matahora ataony ziky ireny.